mitsangana miazava vavaka fiderana fampaherezana iarahanao amin'ny mpanomponya narindra tamin'izay faly manonona ny arahaba amintsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao fandarana izao dia maneho fisaorana anao manokana miaraka amin'izao fampaherezana izao. Nojerentsika androany dia ny zava-miafy ny rahan'i Jesosy. Ivavakantsika misaotra anao izahay Tompo fa fahasoavana ho amin'ny fiainam-panahinay so amin'ny fiainanay ny ahafahanay mandre ny teninao. Dia sokafo ny fonay androany, sokafo ny fahatakarana mba handray zava-panahy avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany hojerentsika androany hoe inona ny mystère-ny rahan'i Jesosy. Jery ten'Andriamanitra avy hatrany isika atao Apokalipsy 12 ny andininy faraky 12 zao vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Le raha nalatsaky Jesosy teo a-Kalvaria efa maty, le raha naturel io, fa le raha spirituel kosa dia mbola mikirina amintsika miteniteny zao efa 24 taona lasa ary mbola manan-kery amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ka isaka miantso an'io rahan'i Jesosy io tsika dia manaraka amin'ny fiainantsika iray manontolo zany. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Ka amin'ny fotoana zany ianao miantsoantso ny rahan'i Jesosy dia miantso fandresena. Hoy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Jaona 4:7-5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Ny fiainana dia ao anatin'ny rahan'i Jesosy. Zay misotro ny rahako izy Jesosy. Fanontaniana kely dia zao, inona moa no misotro raha zany? Dracula ve? Zavatra ara-panahy tiany Jesosy resahany eto. Ny olona ara-panahy ihany ny afaka mahafantatra zavatra ara-panahy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Levitikosy 7:12 andininy faraky 12 tapany. Fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny raha. Amin'ny teny frantsay le izy dia zao, la vie est dans le sang. Ny fiainana zany dia ao anatin'ny raha. Ka ny fony saitsika hatramin'ny varavarana zany isan'andro dia mila ny rahan'i Jesosy. Mila ny fiainan'i Jesosy tsika avy amin'ny rany. Tsika rehetrarehetra zany dia mila fiainana avy amin'ny rahan'i Jesosy. Ny fiainana dia ampidirin'i Jesosy tsy kelikely satria ao anatin'ny rany no misy fiainana. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Ivavaka tsika tompoko. Raha mba sitraka ao dia averenao amin'ny fonao rehetra zao vavaka izao. Jesosy Kristy Tompo, raisiko ny herin'ny ranao. Raisiko ny herin'ny ranao amin'ny fiainam-panahiko. Ary raisiko ny herinao ho amin'ny fiainako andavanandro. Hitondray ny fiainanao ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saiko, ao anatin'ny fanahiko. Hatrany anaty raha mikorina, hatrany anaty selula sy molecule atao anatiko dia hitondray ny fiainana avy aminao. Raisiko ny herin'ny ranao Jesosy eo, hitondra fahasalamana ao anatin'ny vatako. Raisiko ny herin'ny ranao Jesosy eo amin'ny tolanam-baravaranay ka tsisy aretina anakaiky ny lahy anay, tsisy loza anakaiky anay. Tsy mety lany herin'ny ranao fa manan-kery isan'andro 24 taona lasa zay hatramin'izao dia mbola manan-kery ny ranao. Dia aoka hitondra fiainana hatrany atapindoha hatrany am-paladiza ny herin'ny ranao zany. Dia misaotra Jesosy fa misy fiainana tsara lavitra entin'ny ranao amin'ny fiainanay.
dia raha afaka velatra ao ny tananao dia mba hivavaka ho anao amin'izao fotoan'izao, mivavaka manokana amin'ny tanany tsiraray avy amin'androany. Dia ireo tananay ireo dia vahao amin'ny ranao mba ho tanana ho ambinina mbola tsisy ohatr'izany. Raisinay ny fandresena amin'izao fotoan'izao no ny herin'ny ranao satria anao nefa nilaza, ary izy ireo dia nandresy noho ny rany zanak'ondry. Ka amin'izao pandemia izao, amin'izao areta mandringana izao, dia niza manaraka izao, niza manaraka izao fandaharana izao, dia herin'ny ranao ampandresy azy ho anao ny dera sy ny aza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra mino fa nandray anao androany. Veloma tompoko. Narahanao teo